Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolosalama mivady sy ny groupe izay mahalesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Sambatra izay milamino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarana. Miaro ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisaiko ny teninao. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibenay lasana mamalala no enona amintsika sy ara-panatsika tsirairay avy amin'ity andro an'ity tonga somatsara indray eto amin'izao vavaka fiamenana izay raha fandanana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikavana tanatin'ny groupe izay maresy fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahiretonay tsika amin'ity andro an'ity androany miaraka aminay dia tena aminay tsika senasena koa no natokavana eto fa tena misy raha ilany tompo anao alléluia. Ka dia maretatra amin'ny farany isika tsirairay avy dia ny fiadanana ny tompony amintsika rehetra. Tsy tonga fotsiny eto ianao io fa tena misy raha ilany tompo anao. Misy fotoananao amin'ny fanamasina androany. Koa dia aza raisinao ho faty antoka koa ny fatokavana eto fa tena raisy mihitsy hoe tombontsoa lehibe ho anao raha mbola maheno tenin'Andriamanitra tahaka izao indray ianao alohan'ny atory. Andao aloha mero an'izany andao aloha tsika hivavaka amerika amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra. Andao ampandrotsika na vavintsika Junardan. Izy Liban, Junardan, Liban, izy nivavaka amerika amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra. Raha mba Junardan anao ny fitenenana. Jesosy pastera menakavaka Jesosy atsika rehetrarehetra mankasitrika pastera na ny fitenenana ratsika ivavaka napetraka fitenena teo am-pelatanan'Andriamanitra. Ivavaka atsika Andriamanitra, sotranao Andriamanitra no fitantananao anay, sotranao Andriamanitra no ny fiarovanao anay. Mbola velomena izay amin'izao fotoana izao. Mbola tafiana eto indray Andriamanitra no ny famindramponao izany. Amin'izao Andriamanitra metrika ity fotoana maminay ivavaka fiambelona izay toanay Andriamanitra. Mangataka ny fanatrehanao Andriamanitra. Indrindrandrindra ny mpanomponao tsirairay avy izay hitondra ny hafatrao masy izay hanatontosa hanatanteraka izay ivavaka fiambelona izay Andriamanitra. Ianao Andriamanitra ny hanolotsena izy ireo. Ianao Andriamanitra ny hanindry ny lohana izy ireo mba hiteny araka ny sitraponao. Ny fihetsehana aminao Andriamanitra alaviro izy ireo, alaviro lavitra izy ireo fa ny fanahinao masy, anjerinao masy Andriamanitra ny hanodidina izy ireo. Ary izay ampihainy koa Andriamanitra, engany tsy hanao fahazarana, engany tsy mpihainy fotsiny fa mpihainy mpankatony teninao masiny. Ary ny fitaovana izay indesina amin'izay koa Andriamanitra, ny fitaovana izay hanatanterahana izay mivavaka fiambelona izany, indrindrandrindra ny amin'ny pastera izay lohany izany Andriamanitra. Ianao ny homba izany Andriamanitra mba ho tanteraka na hafatrao masy mba ho voapita aminay tsirairay avy, ary mba ho indesinay akany aleso Andriamanitra, indesinay hamakivaky ty fiainana izao amin'izao fotoana izao. Ary mety mbola mariko Andriamanitra ny namanay izay mikasa, mbola mieritseritra hamonjy ty fotoana ty Andriamanitra, ianao ny mafantatra ny momba izy tsirairay avy. Fa ingiany ny dian'izy ireo mba samby voretra zahay ifampahery amin'ny alalan'ny teninao masina. Misaotra sahady Andriamanitra amin'ny fombanao amin'ity vavaka fiambelona izay toanay ity. Misaotra reo. Amen. Alléluia.
Mankasitraka ninanao arana mba avy sonary tato anatin'izay vavaka mamy be izay nentinao zay dia Andriamanitra manakirepasavina anie amaly fitianao hatrany tombozitra dia mitombo fahasoavana mahereza fanamiasan'ny tombo. Halleloia. Raha nitsodrantsika androany amin'ny salamy faha 20 andininy faha 12 hatramin'ny faha 5 nitsodrantsika androany. Salamo faha 20 andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 5 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe ny marina hamololona takany rofia isandrahaka takany sederany Libanona izy efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy ka maniry eo akanjan'Andriamanitsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra aza, dovidovitra sy maitso izy. Mba hanambara fa mahitsy Jehovah vatolampoko izay tsy misy tsingy. Halleloia. Dia isika reto dia efa namboleny Jehovah tao an-tranony ry havana malala. Halleloia. Aza miala eo tsony. Halleloia. Aoka isika aniry zany tena mamaky eo. Halleloia. Ny zavatra rehetra azo andalovana dia azo elana. Fa za manoro hevitra anao androany raha tianao no tafita amin'ny fiainana dia maniry. Tena aoka ianao hamaka eo akanjan'Andriamanitra. Fa izao na dia efa antitra azy ianao dia hoy ny tena hoe mbola hanorobona ihany izy ary dia tena hoe dovidovitra sy maitso takany hazo mbola manrobona, mbola tena hoe velom-bolo tsara. Dia izay nitsodrano aminao androany dia raiso izany tsodrano izany. Tahiny tompony antsika rehetra. Na Jesosy ary Rosemine na France, $100 Koety, Marina Tiana Canada, Erika Rack France, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, Itody Norina France, Miriam André Malala Allemagne, Nathalie Marie Charline Madagascar, Artisanat de Madagascar France, Cotanela Belgique, Marie-Jo États-Unis, Angelina Diamant Chine, Kataka Malala France, Hortensine Koety, Itody Raounso efa andinako teo Miampionina France, Yama Koety, Tojo Allemagne, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, Marina Tiana Canada, Lovely France, Eme Manambotso France, Yama efa andinako teo Koety, Razana Monique Dubai, Tina Rakoto Zaka France, Nathalie Marie Charline Madagascar, Mami Madagascar, Mamina Angélique Koety, Artisanat de Madagascar France, Thierry Moramel France, Erika Rack France, Mamitso Macrina Koety, Someva France, Rosemine France efa tenako teo, Lovely Tina efa tenako teo, Aziska Patitsy France, tahiny Jesosy Tina Rakoto Arzaka, tahiny Jesosy France ihany koa. Halleloia. Ndao antsika hirina no zavatra azonao ambara amezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny fahasoavan'Andriamanitra izay niditra taminay, fitahin'Andriamanitra faharoa manakaraka izany efa mba ela mihitsy zay rehefa namalala mba naniry mba naniry zay no manana médecin traitant anay dia sady somary lavilavitra anay zay izy satria tany mbola tany amin'ny toerana nipetrahanay taloloha, zany hoe mbola lavilavitra kely anay eo amin'ny 15 kilometra miala ny tranonay eo, lavilavitra ihany zany no sady be dia be andro sy fiasana izy io. Dia rehefa indray misy fotoana mba misy taratasy ilainao na mba mandalo tsy fahasalamana kely iny ianao dia mba manantona dokotera maka fanafody satria aty mifanafody tsy afaka vidinao amin'ny pharmacie raha tsy mahazo ordonnance ianao mba gratuit Doliprane sy ny rehetrarehetra. Dia moa izy koa olona tsy dia tena amin'ny teny frantsay zay fa bulgare dia fa ela zany zay mba naniry mba hiova médecin traitant mba akaikikaiky mba eto amin'ny tanàna misy anay. Halleloia. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa rehefa ela taty aoriana efa aman-taonany maro, angambany ataoko hoe efa taona maromaro mihitsy dia fisaotra n'Andriamanitra fa tena ampeon'i Jesosy tamina dokotera mahafinaritra be dia nifindra tao aminazy dia nahita soamantsara 5 taona, 1 taona, 7 taona, efa ela mihitsy zany nangataka an'izay hiovana zay satria lavilavitra ilay anankiray teo, be dia be koa ilay fotoana tsy maha eo azy dia mba nahita.
dia misaotra an'Andriamanitra satria dia tena hoe valim-bavaka satria efa nangatana ny tadiavinaritra ny herana izy dia hita soma tsara, aleloia. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery azy. Zay ny ijoro vaovolombelona tsaiko, inona ny azonao ambara, inona ny lazainao, inona ny azonao hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra androany mandrapahatonga an'izay ary tsika dia andaontsika ary hanao hira, aleloia, hanao hira isika. Atolotra rao ty hira mahafinaritra be ty vovoka ihany ny titrany, aleloia. Ho vovoka daholo tsika rehetrarehetra reto, aleloia. Tsisy ijany reto mandrakizay fa ho vovoka ihany ary tena tsy misy fanan'Andriamanitra matoy izao atsika fa raha tsy izany tsika dia vovoka mandehandeha, fotaka mandehandeha. Mandehandeha ataontsika ty atotranao ampitiavana be hira somary efa taloloha izy ty fa dia andaontsika akafy. Aorian'izay dia maka ny témoignage-nao zany dia avy tsika hiditra amin'ny toriteny izay entina nambatsika ambiny Tsomakirina. Tahian Jesosy ihany koa tonga soa Angèle Pagès, tahiny tompo aritsika rehetra. Mino finaritra daholo. Halleluja. Kakanay kely sy vovoka ihany ozy le tonkiritsika vao miala fotsiny vovinay dia zay tsisy ninona tsony verina vovoka marina izany. Tahiny tompony antsika rehetrarehetra. Andohatsika dia maki fitsona vavolombelona misaotra anareo sahady eka tapaka ny fandarantsika teo fa misaotra anareo sahady nanisy réaction fa efa saika tapaka izy teo hoy raha tojo hoe ny tontolo androko androany dia soroko an' Jesosy fa nandalo sy fahasalamana kely zany androany dia tena Jesosy efa niatsara be amin'izao mankasitraka anareo hitra ny tondram-bavaka
tenen'i Jesosy fa afaka nanaraka kiavitra sy nitaky Getsemane ihany koa sady mbola tonga eto mivavaka fiambinana dia isaorako an'i Jesosy niaro sy nanome ny anona saza ho any amenakavy kely. Alleluia. Maro fanasitrana tanteraka ho anao zany tojo dia ho tahin'ny tompo hatrany ane. Alleluia. Tahin'i Jesosy ihany koa Angelina Suzelle Suisse hoy zoky Rosemina hoe voninahitro n'Andriamanitra misaotra an'i Jesosy tamin'ny fitiavany fanomeny hery atotosa somatsara ny asa rehetra natao. Alleluia. Amen. Alleluia. Hoy Lina misaotra an'Andriamanitra lehibe tena hoe feno ny tontolo andro nanomboka tamin'ny fitoranam-bavaka ny maraina ny aky Inglisy avy eo ny asa mandrarà ny andreketana vita ny lamina no sady vita loha afaka manaraka Getsemane koa dia izao eto izao indray. Alleluia. Tsy vita izany rehetra izany sy ny fahasoavana sy ny famindrampony nanome hery sy tanjaka ary fahasalamana dia raina ny anaran'ny masina voninahitra ho azy irery. Amen. Oia zoky Lina. Ahoana izy zoky Erika. Alleluia. Dia raina Jesosy fa nilamina ny tontolo andro androany tontolo andro gnazy sady omeny hery sy tanjaka nahafahako nitarika zavatra niatrika zavatra maro ary narovany ihany koa tamin'ny ratsy rehetra. Amen. Alleluia. Hoy ny Asalina hoe dia raiko Jesosy malala ny tantana sy ny aro ary namampy anay menakavy nanao asa rehetra natao tamin'ny tontolo andro iny ary nanome fahasalamana sy ny sakafo zazanay. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra neny. Hoy zoky Someva hoe raina Jesosy malala fa vita somatsara ny tontolo andro nazo fahasalamana hatrany tsy naheno vaovao ratsy tafaverina somatsara andrano izay menakavy tsara ianao Jehovah ray malala tompony sabata. Alleluia. Amen. Hoy izy zoky Angelina Suzelle hoe mankasitraka indrindra anakasitraka ny ranabavy Junarda izy. Alleluia. Mampelira hoy izy ranabavy Rodriguez. Alleluia. Tsy izy isorana tojo zay daholo ngamba ny témoignage zay daholo ny voaraiko aty dia misaotra antsika rehetra. Hoy ranabavy beta hoe dia raiko Jesosy malala nandritra ny tontolo andro androany ka natratra izao ka natratra soa izao feno fiarovana ny menakavy misaotra n'Andriamanitra lehibe. Alleluia. Amen. Hoy zany sondala hoe alleluia. Dia raina Jesosy malala lamatsana tontolo andro anio ary isaorako izy ny fahitapity rehetra amin'ny toerana misy ato. Alleluia. Amen. Hoy zoky Suzelle hoe alleluia. Dia raiko Jesosy fa nomba sy narovana izay menakavy kely androany. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ahoana izy zoky marina tiana isaorana n'Andriamanitra nandamina ny tontolo andro ka nanao antro aky Inglisy teo dia niantso azy zandriko fatorana amin'ny mamako dia hoy taminy hoe ao fa hivavaka ho azy hoy zandriko hoe za andeha hitady vola ampidirana azy hôpitaly fa hoy taminy mandoarika mivavaka isika fa Andriamanitra ny vahoana izy mbola nitady olon-kafa nahazo teny marary tany izy dia nitany taty amiko niteneniko izy rehefa avy eo aho miantso ilay olona dia raina Jesosy fa tsy niantso ilay olona akory aho dia nanampy ny zandriko ilay olona. Alleluia. Andriamanitra fanova azy teo ilay olona. Alleluia. Ara-pahay dia mirary soan'ny neninao sitrana soa ary fahasalamana. Hoy Angelina Diamant misaotra ny tompo lehibe na hatratra fandarana anio raina Jesosy ny amin'ny fitantanana sy ireo zavatra rehetra sehony dia eo foana ny tompo manoro lalana. Alleluia. Tsara Jesosy. Hoy koa tany iray misaotra Jesosy ny aro any menakavy tafody somatsara izay menakavy voninahitra ho azy irery ihany. Alleluia. Amen. Mankasitraka antsika rehetra ny amin'ny fijona vavolombelona ka dia Jesosy hamaly fitianareo dia mbola anao mihoatra lavitra noho indringy Jehovah Andriamanitra rapitso amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Ratsika to ditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ndao ampanzotsika na vavintsika nambiny Tsomakirinina izy nitondratsika ao anatin'ny toriteny amin'ny teny androany. Dia izao ny baibolinao vita ny toriteny dia mivelona eto mamirapiratra ny tenin'Andriamanitra. Ranabavy Makirinina anao ny fitenenana ranabavy Makirinina. Alleluia. Dia mankasitraka pastera manome fitenenana dia tahin'i Jesosy tsika rehetra dia tahin'i Jesosy koa pastera menakavy dia manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambinana izao. Dia raisiko fahasoavana lehibe ho ary avako hitondra izao tenin'Andriamanitra izao. Tenin'Andriamanitra hitantsika dia ao amin'ny Exodus 4:7-8 dia mifadimy ka hatramin'ny 10. Exodus 4:7
Exodosy 4:7-15 ka hatramin'ny 17. Vaky teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Ary Jehovah nidina tao amin'ny rahona ka nijanona teo aminy, dia nanonona ny anaran'i Jehovah. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe: Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy mihantra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Mitahiry famindram-po ho an'olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloky ny iray amin'ny zanaka sy ny zafy, hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika. Aleluia. Amen. Dia ny soramanitra ny nanavaozan'Andriamanitra ny fanekena. Aleluia. Teto ry havako dia Andriamanitra nanavao ny fanekeny tamin'ny zanak'Israely. Dia raha iarahantsika mahalala dia ny zanak'Israely handeha tany Egypta dia Andriamanitra no nanafaka azy tany. Dia nanao fanekena tamin'ny nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely fa hoe iantoka ny zanak'Israely dia hivoaka avy any amin'ny tany Egypta, dia hanome an'izy ireo tany tondra-dronono sy tantely. Dia izany no faneken'Andriamanitra tamin'ny zareo. Izay no faneken'Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra ny fitarainan'izy ireo tamin'izy ireo tany amin'ny tany Egypta, dia mpahorian'ny Farao dia ory indrindra ny zanak'Israely. Dia onena dia niantra azy Andriamanitra tamin'ny fotoana io dia nanafaka izy ireo ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Nefa ry havako eny an-dalana eny mitondra azy ireo dia tsy miheno feon'Andriamanitra, tsy mankatoa an'Andriamanitra ny zanak'Israely satria manantena foana hoe ilamina be ny dia dia ilamina ny dia, fa nefa tsy nilamina ny dian'ny zareo satria nahoana dia tsy nankatoa an'Andriamanitra. Izany no nampanahirana nasarotra ny nahatongavan'ny zanak'Israely tany amin'ny tany izay nomena izy ireo, satria tsy niheno, tsy nankatoa ary mbola feno fimonomonona koa eny an-dalana eny dia hankatezitra an'Andriamanitra. Dia eto Andriamanitra manavao ny fanekeny indray fa hoe amin'ny zanak'Israely, fa tsy hoe inona akory no nahatonga ny ady rehetrarehetra teny amin'ny lalana nandehanan'izy ireo, fa ny fimonoana azy ireo dia fa nefa Andriamanitra mbola miteny fa hoe mbola vonona hamindra fo, mbola vonona hamela heloka, mbola vonona hiantra any zanak'Israely. Aleloia. Fa na ninona ry havako dia amin'izao fotoana dia tsy tokony atsikareto dia hampanantenena izany fiainana mandrakizay izany. Dia tokony atsikareto dia ny avibe ihany no tokony ho antsikareto azafady dia satria nahoana raha ny fahotantsika, raha ny faharatsinsika tsy mendrika olona andeha any amin'ny fiainana mandrakizay izany, fa ny Andriamanitra, ny Andriamanitra Jehovah no mbola hanomezana antsika izany fiainana mandrakizay, ny fiantrany, ny fitiavany, ny indrafona azy no hanomezana antsika izany fiainana mandrakizay izany. Dia raha hijery antsika devoly tsisy izany fiantrana izany, ny devoly tsisy izany famelan-keloka izany, ny devoly tsisy izany indrafo izany, ny devoly tsisy izany tsy mahari-po izany, fa raha devoly tezitra dia manapotika eo, tsy maharitra hoe avelao kely aloha io mba hijerena kely sady mbola hiova dia tsisy an'izany ao amin'ny devoly, fa rehefa tezitra devoly dia miresitra ihany ny fahadisirana, dia tsy mamela velona izany izy dia fanapotena sy fahafatesana foana ny ao. Fifaliana ho an'ny devoly koa mahita ny olona anankiray mahantra, ory, fadiranofana eo amin'ny fiainana, fa izany dia izany no mampalahelo an'Andriamanitra mahita ny olona namboarina dia ory mahantra, dia tahaka izany zanak'Israely tamin'ny tany Egypta izany koa dia niantrany zareo satria
Izany no maha Andriamanitra azy, izany no maha Jehovah azy. Zany avako na mbola ino koa Andriamanitra amin'ity tany ity na Andriamanitra an'iza izany na Andriamanitra aiza na Andriamanitra aty amin'olo aty aminay na Andriamanitra aiza izany fa ny tena Andriamanitra dia Andriamanitra manana io fepetra io dia izay manana izay Andriamanitra mamindra fo sy miantra dia mahari-po be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho amin'ny olona arivo mandimby, mamela iloko ny fahadisoana ary fahotana. Izany no maha Andriamanitra ny Andriamanitra, tsy vola, tsy harena, tsy ino fa izany no maha Andriamanitra Andriamanitra. Dia raha anao teny hoe manana trano izay vao tsara Andriamanitra, manana vola be izay vao Jehovah no Andriamanitra, diso lalina anao ry havako fa ny maha Andriamanitra, ito Andriamanitra manao ny fanambarana ny tenany mihitsy, mampiavaka azy amin'Andriamanitra rehetrarehetra dia reto toetra ireto ry havako dia tsy hitantsika aiza aiza izany. Betsaka ny olona manam-bola nefa tsisy famindram-po tsy manana famindram-pon'Andriamanitra, tsy manana fiantran'Andriamanitra satria ny vola dia avy amin'ny devoly, manana be dia be tena hoe miondam-bola mihitsy dia ny olona fa nefa tsy manana an'Andriamanitra dia tsisy fahasambarana zany, tsisy izany hoe fiantrana zany, tsisy hoe fiainana milamina zany fa tsy maintsy korontana ao ambadiky ny olona iray manam-bola be dia be fa feno korontana, tsy manana fiadanana fitsaharana zany ireny olona ireny. Teny ianao dia izaho ry havako dia mba fandinihako tsy haiko hoe anareo tsy haiko hoe any aminareo fa raha izaho dia ny hoe raha hoe hifanena amin'ny Andriamanitra na hifanena amin'ny devoly tsy maintsy ho faty dia samby isany ry havako ny fahafatesana eo amin'izany. Fa ny olona iray raha hoe ho faty ahita an'Andriamanitra, hoe mahita ny Andriamanitra velona dia ny fieritreretiko mba ny fandinihako dia ny olona iny ho faty maty ny fahasambarana fa tsy maty ny horohoro fa tsy maty ny horohoro na tebiteby na tahotra hoe matahotra mahita an'Andriamanitra fa ny fandinihako maty ny fahasambarana satria mahita zavatra mamirapiratra, mahita zavatra mahafinaritra, mahita zavatra mahasambatra tena hoe tsy mbola hitan'ny maso hatitra izay miainana dia sambatra dia ohatra hoe tsy haiko hoe lalina be izany dia iny hoe amin'iny mitariky hoe maty tsikelikely ny vatany na ny fo mijanona tsikelikely dia nahanak' iny olona tena hoe maty tanteraka. Fa ny fandinihako ny maty eo amin'ny devoly dia ohatra ny mahita olona anankiray hoe taitra dia mangofotra dia mihorohoro matahotra dia mijanona tampoka ny fony noho ny fahatahirana, noho ny tebiteby, noho ny tahotra, noho ny hofotra izay mahazo azy azafady izay mahazo azy dia maty dia izany no mahafaty anazy dia tena hoe sambatra dia tsara io Jehovah io dia Andriamanitra dia Jesosy Kristy tompon'ny sabata dia izany ry havako no mba fandinihako, tsy haiko hoe ny any aminareo tsy haiko hoe na aiza fa izany no mba hoe ao atao anaty tsy haiko hoe raha toa ka hoe ny olona anankiray raha ho faty hifanena amin'Andriamanitra sy hifanena amin'ny devoly dia hafa ihany ny maty eo amin'Andriamanitra dia ary voalazan'ny baiboly tokoa izany hoe hafa ny maty eo amin'Andriamanitra, mbola mpanantanena Andriamanitra fiainana mandrakizay dia ho anao koa ry havako dia Andriamanitra tsy Andriamanitra mampahory izany io tsy Andriamanitra manao izay mahafaty antsika izany io fa tena hoe tsara, tena hoe manana izay tsy hitan'ny mason'ny olona io Andriamanitra io ary izany no mahatonga olona eto ambonin'ny tany dia mifikitra amin'ny trano, mifikitra amin'ny vola, mifikitra amin'ny harena satria iny ihany no fetran'ny Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Fa ny tena Jehovah Andriamanitra
dia ny Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany tsy nirehareha hoe manana vola manana trano mahavita manao an'izany fa reto no nireharehany dia Andriamanitra ny olona anankiray manana famindram-pon'Andriamanitra dia velona soamantsara milamina tena hoe feno azo antoka ny fiainana satria manana famindram-po avy amin'Andriamanitra. Aleloia. Mino ary avako dia hanompo an'Andriamanitra anao dia hifikitra amin'Andriamanitra anao fa tena tsara io Andriamanitra io feno fiantrana io tena hoe tsy takatra saintsika ny fiantrana io an'Andriamanitra io dia tahin' Jesosy atsika rehetra dia mirary soa. Aleloia. Amen. Halleluia. Kasitraka ridranao raha nambavy mankirina tanatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentinao izay. Andriamanitra manam-pahasoavana ny mahavitianao mitombozotra dia mitombo fahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha nambavy mankirina. Halleluia. Exodosy fahaefatra amby 30 / 5 no ny vakindrana vavisika mankirina tamin'ity androany ity. Misaotra nareo ihany koa amin'ny fampaherezana azy sy ny fisaorana azy fa mampihery-anjareo foana io fisaorana ataontsika tsirairay avy io. Halleluia. Jesosy koa maty fitianareo. Eto zany ny soramary dia hoe ny nanavozan'Andriamanitra ny fanekena. Manavaondray Jehova. Halleluia. Dia za koa mirary androany Jehova Andriamanitra koa hanavaondray ny fanekeny aminao. Halleluia. Andiny fadimy. Ary Jehova nidina tao amin'ny rahona ka nijanona teny aminy. Nijanona teo aminy. Teo amin'izy? Teo amin'ny Mosesy. Dia nanonona ny anarany Jehova. Io raha vakitsika dia misy roa kely, misy tsy mazava kely mantsy ty soratra ty. Hoe ary Jehova nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy dia nanonona ny anaran'i Jehova. Izy ary nanonona ny anaran'i Jehova. Misy fanazavana kely hoe Mosesy nijanona teo aminy ka niantso ny anaran'i Jehova. Teo amin'ny Mosesy zany Jehova. Halleluia. Dia rehefa nidina teo amin'ny Mosesy izy dia Mosesy nijanona dia niantso ny anaran'i Jehova. Andininy fahaenina. Ary Jehova nandalo teo anatrehana ka niantso hoe Jehova, Jehova Andriamanitra, Jehova, Jehova, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Mety famindram-po an'ny olona arivo mandimby, mila heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaha ny heloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika. Resaka famelan-keloka no resahantsika eto androany rehefa namalala. Resaka famelan-keloka. Jehova Andriamanitra ny tompon-daka ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka Andriamanitra no ambony indrindra sy tsara indrindra. Halleluia. Jehova Andriamanitra reny mahavita an'izany hoe mamela heloka dia tena mamela. Dia Jehova Andriamanitra reny mahavita an'izany hoe tena fafany. Ary rehefa misy tsika rehefa atao batisa, sitrapon'Andriamanitra tsika ao arindrina kilao zao tsika nao batisa. Misy olona ao atao batisa eto. Halleluia. Petrakitsika amin'Andriamanitra izany. Dia ny hevitry ny batisa dia tahaka an'izao. Isika io isan'andro isan'andro dia manoratra tantara. Manoratra roman tena tsara be mihitsy tsika io, na mety ratsy be koa. Fa isika ihany no manoratra le tantara. Ary io tantara io voasoratra dia voarakitra ho boky. Ary io boky io ny titran'io dia ny fiainako dia ny fiainanao. Halleluia. Androany zao nanoratra taratasy. Atory zao no androany. Mifoana rapitso misy pejy vaovao, mbola madio be mihitsy eo anoloanao. Halleluia. Dia iza ny anoratra eo? Ianao indray mbola anoratra ny tantara eo. Halleluia. Izay voasoratra eo dia voarakitra ao anatin'ny boky. Manao tsara ianao dia tantara tsara. Manao ratsy ianao dia tantara ratsy. Mampalahelo ny fiainanao rapitso dia tantara mampalahelo zany. Mampime dia tantara mampime zany. Halleluia. Ny hevitry ny batisa, anisan'ny mahafinaritra be manao batisa, atao batisa dia izao.
le boky rehetrrehetra tany aloha tany, le pejy rehetrrehetra tany aloha tany talohan'ny batisa, de ravatra ratsy ny ankabetsahana, vitsany ny tsara. Fa na ny tsara na ny ratsy zay vita tany aloha tany de ro vitina hiala ao anatin'io boky io, de arina any anaty ranomasina any, arina anaty lavaka lalilany, arina anaty lavaka mangitsokitsoka any ry havana malala. Aleloia. De manomboka eo amin'ny batisa ny olona anankiray de tantara vaovao, soratra vaovao. Raha ny tena marina aorian'ny batisa de tokony tantara tsara foana am'izay no hita, satria ny batisa natao hoe fibebahana. Ny tao alohan'iny de hoy ny ten'Andriamanitra, minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana Jehova. Aleloia. Ninona zany nataontsika alohan'ny batisa de efa faniny de adinoana tanteraky iny, ary io adinoana tanteraky io rehefa adinoana de tena adinoana. Tsy misy afaka 5 taona 10 taona 20 taona 50 taona de hoino indray no fongarona hoe zao indray. Fa Jehova zay tena hoe Jehova ihany mahay an'izay, ny olombelona tsisy mahay an'izay. Zay maha Jehova ny Jehova. Mamindra fo, miantra, maharo-po. Inona dika zany maharo-po? Aleloia. Inona ny dika zany hoe maharo-po zany? Ny dika zany maharo-po zany tena naharitra. Efa tokony hanafay, maharitra. Jehova ngery havana raha ny tena marina itsaky izay manao zavatra de mainga ny tanany. Fa Jehova maninona? Maharo-po. Maharo-po ny tena. Eo vakitsika ny Salamo 7:3 azafady. Salamo 7:3 ke vakitsika. Hoy ny ten'Andriamanitra. Salamo 7:3 de ny fahavalony ke vakitsika. Mamindra fo sy miantra Jehova, maharo-po sady be famindram-po. Aleloia. Mamindra fo de miantra de maharo-po sady be famindram-po. Tena asan'i Jehova mihitsy zany reo ry havana malala. Mianatra antsika manao an'izany fa Jehova ny tompony zany. Jehova ny tompon'ny fiatrana sy ny famindram-po, ary Jehova rera maharo-po. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsy mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Mandahateny mandrakariva zany de zao. Ohatra, tonga zao tsika tamin'ny maraina de tonga ao an-trano tsika de andahateny Jehova, de tsisy afa-tsy kritikeanao ny ataony eo, tsisy afa-tsy ino zany anambara ny zavatra ratsy rehetrarehetra eo aminao. Mandahateny. De Jehova tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay zany. Vakitsika nge io le 9 tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamalina antsika araka ny helotsika. Fa raha zay no nataon'i Jehova, tsisy tonga teto tsika reto androany. Tsy misy tonga teto fa voasarona fanameloana, ary tsy mitraka teto tsika rehetrarehetra. Ary na mijery ny kamera io ala tsy vita, na ny miseho eto anatrihanareo mijery ny kamera io ala tsy vita, raha olombelona Andriamanitra na nareo Andriamanitra. Aleloia. Fa zao Jehova zany raha ny zavatra nataontsika de mangana tsika, tena mangana, mety efa tena olatrolatry ny ady tena. Fa hoy ny ten'Andriamanitra, Jehova de maharo-po sady be famindram-po. De tsy manao amintsika araka ny fahotantsika izy. Isanandro tsika manao fahotana. Jehova ry havana miandry andro anankiray izy. De Jehova zany manembotra an'io foana. Okapoako. Aemotro. Inona moa ry havana ny tsy tonga de inona moa ry havana ny tsy tonga de nandravan'Andriamanitra ny Ninive? Inona moa tsy nandravan'Andriamanitra ny Ninive teo ny hoe raha tena, satria tena natezitra an'Andriamanitra ny Ninive. Fa ianao mahita mihitsy Andriamanitra to de magnataka andro 40 andro, ela enge zany 40 andro zany.
tsika zao hatramin'ny netomboan'ity taona ity mbola tsy 10 andro koa mbola nanana zay fotoana zay zany ary zay mandritra ny 10 andro azafady dia misy olona foana eo miogaoga maraina amparivon'ny andro milaza amin'ny olona mba hibevaka fa horavana ny Ninive zany nateo maro nefa io Ninive io efa avy naminota efela be tamin'Andriamanitra tena efa tena tezitra Andriamanitra fa soa fa Andriamanitra maro sady be famindrapo dia mbola efa hoe tena eo amin'ny farany efa izy andro tsy andrava amin'izay andringana amin'izay fa mbola teny any zana tenendreo aringako dia 10 andro nitoriana teny fibebahana ny mponina tao Ninive zany hoe Jehovah zany le maharo-po sady be famindrapo io tsy te handringana izy Jehovah ngeravana tena miaraneny eritreretinareo fa efa ratsy ny olona tamin'ny andro Noa efa tena ratsy dia Jehovah handringana fa Jehovah nampanao samby fiarangeza be ombony olona rehetra ihany Jehovah zany mbola manantena foana hoe tsy ho aringako zany andringana fa nefa raha mibebaka rehetra aloha hitra ny samby fiara nasenana nataon'ny Noa dia samby fiara ombony olona rehetra teo an-tany tamin'izany fotoana izany geza ngeravana zany samby fiara zany ary Noa namboatrany samby fiara 100 taona fa tsy hoe 2 volana zany hoe nandritran'izay fotoana zany tsy efa le tezitra be tamin'ny olona iny hoe mety olona hoe miandry 100 taona vao hikapoka tsy misy zany ny atogavanao an-trano ny ela dia efa tonga ny kapoka efa rehefa manao ditra za misy kozainiko zay dia miara maditra foana zay refa fetim-pianakaviana dia zay ro lahy lehibe foana misy ditra atao zany foana eo ihany kozainy rehetra eo daholo fa zay ro lahy zay sy le kozainiko zay le tena be foana fa tsy hita aiza indray re tetetiamana raha izy rado sy lalaina ozy izy ny fianakaviana fa rado sy lalaina isaky misy ditra isaky misy gavy dia rehefa misy zavatra tsy mety natao saika teo mba ohatra zany misy ditra nataonao zany fa rehefa tonga ao an-trano mamanay tena masika tena be dia zao ny tena mahafinaritra anay rehefa maditra ka mbola eo amin'ny fianakaviana rehetra na misy vahiny ao an-trano tsy haiko nareo hoe ohatra zany ohatra avy nisy ditra nataonao zany avy tany ohatra hoe nampanatsonilay aman-dreny ny mamanay dia nisy ditra natao dia ozy mama rehefa alohan'ny ala be afaka hita miresaka tsika dikan'izay ahita ianao rahariva izy ireo mamanay ireo tsy nikapoka na fa le hoe mandahateny le teny be dia be avy eo amin'ny mpampianatra ao zany lazaina atao ny ditra ohatra dia zao ny tenin'ny mama farany zao moditsika rehefa dia miresaka hitanao tsara zany dia tonga ny an-trano efa asiana maka ravina maitso dia asiana ravina maitso tany ambany lela satria tsy be zany rehefa misy ravina maitso dia mody tonga ao an-tokantrano misy vahiny ao an-trano halleloia vao misy vahiny ao an-trano dia tsy mibedy aloha mama satria mbola eo ny vahiny dia satria io vahiny io tsy handeha mbola eo rehefa dia farafara miaraka amin'ny vahiny ao dia rehefa handeha amin'izay le vahiny dia matahotra ianao tena ho avy amin'izay ny anjaranao dia saty le vahiny mbola tsy handeha saty le vahiny tsy mandeha fa raha mbola eo koa ny vahiny tsy bedy zany fa ny alasana ny vahiny amin'izay ny avy amin'izay resaka fa ny tena mahafinaritra ny adino le izy satria variana tamin'ny vahiny tsofiny impity ny akikely Jehovah indray dia zao misy vahiny foana eo halleloia Jehovah indray misy vahiny foana eo dia ozy izy ny tena Andriamanitra tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy ianao ve avana androany mba afaka hisaotra an'Andriamanitra afaka ataonao anaty commentaire mihitsy zany afaka teneninao anatin'ny any atokantranonao any any an-tsainao any anatin'ny fonao any ataovy manakoko anatin'ny fanahinao any hoe Jehovah misaotra fa tsy namaly araka ny fahotakana ary tsy namaly araka ny heliko fa raha izany tsy haiko tsony izay nahazo ahy hoe Andriamanitra no hikapoka atsika
ngesangeza ny tanan'Andriamanitra zany ry ngezangeza fa zany tanan'Andriamanitra ahoana ny ikapohan'iny tanan'Andriamanitra iny atsika. Alleluia. Tena tsy tanao mihitsy zany re raha ohatra io Andriamanitra io isan'andro manao amintsika araka amin'ny fahotantsika, mamaly antsika araka ny helokontsika, tsy na dia tsika ara tsisy tapajanona nanompo an'Andriamanitra zany. Alleluia. Misy ten'Andriamanitra ty amin'ny Salamo 1:20 ngefa kitsika. Jereo tsara mahafinaritra kely ty teny ty. Hoe tena zao hoe manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, mianatra sy mamindra fo Jehovah. Tadidinao tsara io teny io hoe ten'Andriamanitra manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, mianatra sy mamindra fo Jehovah. Raha araka ny fahotantsika iny kapohan'Andriamanitra tsy efa maty daholo tsika. Nefa iny tanjon'Andriamanitra, Andriamanitra te hampatsiahantsika. Tian'Andriamanitra tsika hatsiaro ny fahagagana nataony. Alleluia. Alleluia. Izy ary ny hatsiaro an'ilay fahagagana nataony raha maty ny famaizana tsika. Sisa araka teniko taminao, raha araka ny fahotantsika sy araka ny helotsika no malin'Andriamanitra tsika, tsy misy mahavy-tsy velona amin'izany tsika. Tena nitsipozipozy raha farafabetsany. Nefa ny tanjon'Andriamanitra ninona? Mbola tiantsika hatsiaro ny fahagagana nataony. Ny olona velona ihany ny afaka hatsiaro an'izany. Dia inona nataony? Aleony namindra fo. Ho avy ny fotoana ny olona manota be androany hatsiaro fotsiny ny fahagagana nataony Jehovah, dia ho tafabebaka ho azy, dia andeha ho ankonankon'ny ranomaso ary ambadika ary hoe ty zavatra tena ataoko anao Jehovah. Alleluia. Andriamanitra ry havana tena tia antsika Andriamanitra. Tantariko anareo ny antony tsy nahavoakapoka anahy mihitsy taloha. Za zany mba tantaraiko secret keliko nareo. Za zany ry havana natonga, za zany taloha nanana areti-po za. Dia za zany hatramin'izaho mbola teraka dia ohatrany hoe misy malformation angamba ny foko. Fa za mbola voakelikely reny, tena voakely mihitsy dia nanana problème na fo. Dia ny foko zany tena marefo, dia ny foko tsy mitempo araka ny tokony ho izy ny foko. Dia ny foko indray koa indray mitempo miadana, dia indraindray mitempo haingana be tena tsisy ohatr'izany. Dia na raha maso aketo mihitsy foko tamin'izaho mbola kely. Dia isam-bolana manao ECG, dia misy professeur mihitsy manaraka akaiky ny foko tamin'izany. Dia zao amin'izay za taloha rehefa ohatra hoe be dia mitomany any atoandro, dia hatramin'ny alina manofo mitomany ohatra mbola hatramin'ny alina mbola manao an'ilay ohatry misento be ireny, dia mbola resaka foko hono za. Dia zao amin'izay nitenen'ilay dokotera amin'izay mamanay, zao aza atao izay mampalahelo anazy. Aleluia zaza. Dia tena henoko kely an'izay tamin'izaho mbola kely, dia ohatry ny nararotiko izay zavatra izay. Dia no ilay aretin'ny foko dia tsy mba nikapoka anahy mihitsy mamanay. Misy anabavika any voakapoka fa za tena tsy mba voakapoka mamanay zany hatramin'izay nenako, satria tena hoe izay zany ilay izy. Dia izay nahatonga anay resaka fa tsy fekibo, za tsy voakapoka fekibo zany fa mbola ty any aloha ty mba tafajoro, mbola lasa ohatr'izao fa tsy gadra lava. Saorina an'Andriamanitra ny fitantanana, satria matetika rehefa ny zanankatiana no fahaizana sy anazy, dia rehefa tsy narotsaka azy dia lasa inona moa zany, lasa olona gadra lava sy sisa. Fa dia misaotra an'Andriamanitra aloha mbola mba nitahin'Andriamanitra ohatr'izao ihany ny fiainana, na dia efa avy nanao ny ditra isan-karazany ary, fa zao no tiako hatongavana. Andriamanitra voalazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 1:3, 1:20.
tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famindrapony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsanana sy ny andrefana no alavitry ny anesoran'ny fahotany fahotantsika amintsika. Mahazonao antsena ve zany ry havana? Fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famindrapony amin'izay matahotra azy. Lehibe nge ry havana zany famindrapon'Andriamanitra amintsika. Lehibe hoa. Ary za manokana mahafinaritra be teny Rambavamakirina teo hoe sofa Andriamanitra ny Andriamanitsika fa tsy ny tevoly. Na anararoatra mihitsy firizana miadana tamin'izany tsy azo atao izay mampalahelo. Dia lasa mihitsy nanao izay didy isan-karazany satria hoe tsy azo atao mampalahelo. Ry havana malala, tahaka ny avon'ny lanitra amin'ny ambonin'ny tany zany tsy azo oharina zany. Zany moa tonga antsika mbola eto. Ianao nahitanao efa nahita amintsika hoe olona mpamono olona. Isika rehefa mahita an'ireny hoe mpamono olona reny dia izao no tenentsika. Manina reny tsy tonga dia atao poto, manina tsy tonga dia atao gadramana mpafaty, ahoana tsy tonga dia vonoina ho faty mihitsy satria namono zaza ohatra na ohatr'izany. Zany daholo ny fisainantsika. Ny fisainan'i Jehovah tsy ohatr'izany. Aminy ianao tsy mbola voaindray aman'ireny nahita hoe olona efa mpamono olona jiolahy dahalo sy ny sisa afa-tsy-panompon'Andriamanitra. Tsaroako foana hoa ilay rahalahy namako izay. Fa tena gangster zany ry havana malala, tena gangster, tena jiolahy ikoizana ho azy. Ny olona matin'izany efa be dia be. Mandeha manafika amin'ny alina, manendaka dia manafika, dia mamaky trano, dia mamono olona. Tena hoe misy zava-doza zay ary ny tantarainy. Tsy vitako moa mitantara an'izay eto ary tsy azoko atao ny mitantara an'izany eto. Fa tena misy zava-doza nataon'izany olona zany. Efa manafika tranon'olona izy. Fa zao ry havana. Folo lahy zareo angamba nisy izay raha tsy diso ny mpiaraka. Sa 12 lahy. Namany rehetra efa maty voatifitra daholo, sasany maty any am-ponja. Zao no mba zavatra notenen'io rahalahy io. Ny azy izy raha mbola fonja teo Madagasikara efa nisy adaholy. Izay toerana andehanany dia hanaovany asa ratsy dia voasambotra dia any izy mikady. Dia zany foana. Fa zao indray andro nisy mpitory teny tonga tao am-ponja. Dia anjaran'ny selula nisy anjaran'ny quartier nisy an'zareo no mitoriana teny satria any am-fonja misy quartier maromaro. Dia rehefa nitory teny ireo olona ireo dia voatsindro ny tenin'Andriamanitra ilay rahalahy. Teny bebaka. Dia tena natsiaro izy hoe tena ratsy ny zavatra nataony. Ary izay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ny olona tsy mahatsiaro mihitsy fa ratsy ny zavatra ataony, sarotra aminy ilay famindrapon'Andriamanitra. Sarotra amin'izany olona izany ny bebaka. Ny olona zany raha mbola tsy mahatsapa mihitsy hoe ratsy ity zavatra ataoko ity, tsisy olona hibebaka amin'ny zavatra tsara zany. Fa tena nianjaanja teo anatrehany ny fahotany. Dia tamberina tao aminy daholo ny olona ny vonoiny sy ny fanafiana nataony sy ny ratsy asa ratsy nataony. Dia niditra tany anaty fonja amin'izay izy tany amin'ny trama. Dia nigogogogo nitomany natsiaro ny faharatsiany. Dia nigogogogo nitomany rehefa nitenenina fa mbola afaka mamindra fo io Andriamanitra io. Teny bebaka izy. Na hanomboka teo no kasihan'ny fanamasina. Za miteny anao fa ny fanamasina any amin'ny fiainatsitany ny fanamasina afaka tsy miditra. Any no tsy idiran'ny fanamasina. Fa na mbola any am-ponja, any amin'ny hopitaly n'aiza n'aiza, afaka miditra any ny fanamasina mikasika ny fon'ny olona mampibebaka ny olona. Fa nibebaka ity rahalahy ity. Rehefa nibebaka izy io tokony higatra mandra-pahafaty. Fa zaho izy tsy azoko atsy mihitsy aho na natonga navoaka amin'ny fonja. Tsy fantany mihitsy mandrakitena androany satria ny azy
misy raha be dia mbola raha migadra zao izy migadra ohatra migadra roa taona amina fonja ray dia vao andeha alohan'ny hivoaka ao dia ampatsaivina indray le ina moa zany le crime nataoko hafatary dia tsaraina momba n'indray dia mifindra fonja fotsiny ohatra hoe miala fonja manjakanina zany izy dia makany amin'ny fonja Ambatomamy dia avy eo vao hialo indray dia efa misy inculpation hafa indray dia mifindrany amin'ny fonja Natamory zany ny fiainan'io rahalahy io fa zaho izy indray andro kakabena tsy nangoronetana dia nivoaka ny fitsarana vita ny fitsarana dia voaka vita ny fonjako nefa izy raha nisan'ny olona vonoina sy ny olona nitory anay tokony mbola mitoy mikatra fo Andriamanitra rehefa mamindra fo amintsika dia fahany isika aleloia ny zava-dehibe amintsika zany dia tsika navelan'Andriamanitra ny dossier an'izay rahalahy zay any amin'ny fanjakana any amin'ny parquet any amin'ny gendarmerie any amin'ny polisy any mbola feno any tokony mbola vao mivoaka ny fonja dia ampatsaivina azy indray ny fahotany vaovao dia verina miditra fonja ary tsy ho afaka mifonja mihitsy io mandrakizay fa rehefa Jehovah manavaka dia miva dia olona afaka vao nivoaka teo izy dia nandeha nitady fiangonana hitanareo ry havana ny famelan-keloka mitondra fahafahana ary ny fahafahana mitondra ny olona hitady an'Andriamanitra fa ny olona iray raha mivoaka ny fonja anankiray vao andeha hivoaka izy dia ampatsivina ho azy indray ny fahotana vitany tary dia fonja na dia alefa mandeha ary iny dia voafonja foana iny olona iny voafatotra foana iny olona iny zaho izy efa niresaka taminay zaho izy tsy fantatra ahoana nafaka anahy tsy fantatra izy tsy naka avoaka azy antsony tsisy an'izany izy koa tsisy avoaka samy aro an'izany raha tsy manam-bola naka navoaka zany fa na ny onitra na ny fonja mbola tokony votaina tokony mbola be hoe fa dia hoe aorony ny entana dia voaka ianao vita ny sazonao taizary zany Jehovah ry havana mamindra foa ary zany olona zany raha tsy nivoaka sy nafahana tsy afaka ny tantara ireo fahagagana araka ny salamo fa 1:100 manao hoe manao izay ahatsiarovana ny fahagagana izay ataona izy dia mianatra sy mamindra fo aleloia ianao ny atrana sy namindrana fo io tian'Andriamanitra ianao mba hizarany fahagagana nataony aleloia zava-dehibe ny famindrapon'Andriamanitra ary atao zava-dehibe aminao misy olona voafatotry ny lasany foana izy dia nzay aneritrerini foana izy dia andro aman'alina takano matotoa manarona sy manalokaloka anao iny hoy Davida sambatra ny olona izay voavelany aloha sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo na anisany elokao ary zao tontolo zao mpatsivona anao daholo ny elokao isan'andro taloha rehetrarehetra tsy mahasambatra anao reny ary Davida nisy zavatra nahatsiarovana Davida iny izy fotoana ry havana nitsoaka tany amin'ny tany Filistina fotoana maro taty ariana tadidiny olona sy ity ve le namono any Goliath tsy reny nasambatra ny Davida ny nasambatra ny Davida Jehovah namela azy Jehovah nanadino ny fahotany tsy nisainy Jehovah eloka tsy nisainy Jehovah tsony ny eloka Davida zay no natonga fahasambarana teo aminy bebe ny olona tsy manana fahasambarana amin'izao fotoana izao satria mbola tsy isaina mbola isaina foana ny elony aleloia mety misy olona miaina an'izany angamba eto androany atao zava-dehibe aminao fa navelan'Andriamanitra ianao aleloia anisy olona anaovanao ratsy andana mifona amin'le olona dana mifona amin'le olona milatsiny dana mifona vita ny anjaranao mamelanao io olona io anazy Jehovah zany tsy mamelanao izy anazy Jehovah zany fa ianao kosa ny asambatra anao fantatro Jehovah namelanao ataovy sira ny tenao namelanao hoe Jehovah sa tsy namela aleloia fa zay ny faratapony indrindra aleloia salamo 2:100 andiny faevatra maranambaranantsika azy hoy ny ten'Andriamanitra hoe ao amin'ny maiza ny iposahany mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosy miantra ary marina ereny
ao amin'ny maizy ny posahan'ny mahitsy mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosiny anitra ary marina ireny. Alleloia. Za mivavaka androany ho antsika rehetrarehetra mba hiposaka ao aminao amin'izay ny fahazavana. Averiko dana mibebaka, dana mifona amin'ny olona nanana ady aminao, nanaovanao ratsy. Rehefa nataonao zany, dana mitodika amin'ny Jehovah amin'izay. Alleluia. Aza matoky an'iny olona iny olona iny raha mamelanao iny androany, iresaka anao an'iny afaka roa taona. Fa rehefa vitany amin'ilay olona, vitany anjaranao amin'ny Jehovah, dana makany amin'ny Jehovah. Dia antanio Jehovah, ary ianao manahoana Jehovah? Namelana avy ianao Jehovah ve? Raha mamela ianao, dia teny tahaka ny Davida ny rano sambatra ny olona. Izay voavela ny elona, sy voasalina ny fahotany. Sambatra ny olona, izay tsy isain'ny Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahany. Ianao ve ianao afaka hatsiaro ny fahagagana nataon'i Jehovah? Raha ny kapohana sy ny fahaizana araka ny eloko ao ianao, efa tsy teto-tsontsika ohatr'izay. Fa androany mbola mahatonga anao ohatr'n'io, tadidio zany. Vao mifoha ianao io zavatra iainanao isan'andro io, ny fijona vavim-belataona ny hariva, dia tadidio afa no famindram-pon'Andriamanitra taminao tamin'ny maraina. Mitahiny tompony antsika rehetra. Zao ataontsika ity raha mahafinaritra be ity rehefa vita ny fizarana fahatsapana. Alleluia. Lozika izay hiditra amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika androany. Iny ny kantiko radio akiradio. Raha misy aminareo tele-panahy, inona no voalainao androany? Nisy nahavoakasika anao ve? Afaka miantso ianao dia mizara fahatsapana, dia miteny aminay hoe inona no nahakasika anao, inona no azonao ambara, inona no mba azonao zaraina aminay. Dia io ny kantiko radio akiradio. Afaka miantso ianao avy hatrany dia miditra mizara fahatsapana amin'ity androany ity. Raha antsika piditra olona anankiray sahady izy efa mpizara fahatsapana mahafatra-po. Alleluia. Efa tena matianina raha azo lazaina, mpizara fahatsapana professionnel. Alleluia. Zao ary mentsika fitenana ary raha vavy marina tianavy efa vonona ianao, rehefa vonona ianao dia mianao avy hatrany ny fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana, ny tena nanamarika anazy zany androany hoe isika tokony hatsiaro foana hiteny hivavaka foana hoe Jehovah misaotra anao fa tsy namaly araka ny fahotaka ianao satria ngeza be ny tanan'Andriamanitra ka raha io no mikapoka antsika dia tena hoe tsisy zavatra tsony zany tsika. Tena ohatra nanamarika be anazy zany, ohatra ny hitako zany hoe tanan'Andriamanitra ngeza be. Dia faharoa nanamarika anazy ny tenin'ny pastera ny tany amin'ny voalohany hoe isan'andro tsika manoratra boky foana zany voaraikitra ao anaty tsika rehetra. Vao vita batisa fotsiny tsika dia rovitina daholo na ny tsara na ny ratsy nataontsika dia manomboka eo tantara pejy vaovao indray ny rahantsika amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny tsy mijery ny lasa vitantsika rehetrarehetra. Dia fahatelo tena nanamarika androany hoe Andriamanitra rehefa mamindra foantsika dia afaka isika voavela ny elokantsika dia tokony zaraintsika amin'ny olona izay fahasoavana azontsika avy amin'Andriamanitra izay. Dia mankasitraka anareo mianadahy, Andriamanitra hita dia baolina daholotsika rehetrarehetra tany tompo. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao manana tianahy mampely fizarana fahatsapana. Alleluia. Andriamanitra manankiray pasoavana ny amalifity dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Antsika piditra olona hafa manaraka indray mizara fahatsapana manaraka. Ka raha ohatra ary efa ao ranabavitsika Ginarda, to dia mianao avy hatrany ny fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao tenenina. Mahemby ranabavitsika. Maheno zay fa anao amin'ny fitenenana.
mankasitraka pastera nanome fitenenana, mankasitraka nareo mianadahako tamin'ny toriteny ny zavatra azoko androany Andriamanitra tena hoe be famondram-po raha ohatra hoe araka ny fahotantsika ny amaly an'Andriamanitra antsika tsy misy tafipetraka teto antsika rehetrarehetra. Nefa tsy zany tanjon'Andriamanitra fa mba ahatserovantsika ny fahagagana nataony amin'ny fiainantsika. Dia mankasitraka anareo dia tainy Jesosy. Alleluia, mankasitraka indrindra anao navavy finatata anaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manakam-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitomboza fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Ndahoatsika apitra olona hafa manaraka indray rehefa ao indray ary raha latojo dia tonga dia mianao avy hatrany fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao tenenina? Jesosy daolintsika rena dia misora-betsaka pastera na fitenenana. Ny ano nakasikana voalohany le tara le lehilahy le gangster be teo no tena nanao fahotana maro tena hoe dahalo sy ny sisa zany, tena namony olona sy ny sisa fa na dia olona ohatr'izany aza tena mbola nivonjen'Andriamanitra. Tena lehibe ny fahamonjam-pon'Andriamanitra tahaka ny avolanitra sy ny tany le teo dia tena hoe mahafinaritra hoe rehefa Andriamanitra tokoa no mamela dia tena mamela tanteraka ary tsy mandahateny mandrakariva fa raha Andriamanitra mara zany isan'andro dia ampatsahiviny foana ny fahotana vita. Tena mitsanga menatra, tena tsy mahatraka, tena mangantsika efa maty raha moa zany na dia ataoko tsy ny kapohan'Andriamanitra raha teny foana tenenina mamparary fo tena mamparary fo raha hoe teny foana dia nanao zao nanao zao dia tena tsy traka fa tena miondrika foana angamba fa tena isaorana an'Andriamanitra fa be famondram-po Andriamanitra dia ny tena nakasika anako le hoe mamindra fo amintsika Andriamanitra satria maninona mbola tiantsika hitantara ny fahagagana ataony, mbola tiany hijoro vavolombelona amin'ny zavatra izay ho ataony indray. Alleluia. Dia mahafinaritra, tena tsara Andriamanitra tompon-daka ny famondram-po famelan-keloka amin'ny alalan'ny batisa-ndrano ny azoanao famelan-keloka fa izay mbola tsy tafiditra tsy nanao batisa-ndrano dia manaova batisa-ndrano. Alleluia, amen. Tainy Jesosy daholo. Alleluia, mankasitraka indrindra anao raha latojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Indrisika apitra olona hafa manaraka indray ary. Raha ohatra ary efa ao indray raha navavitsika Aingoline Rodriguez dia mihinanao avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadaoko tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra nakasika ampianaritra hoe Jehova dia tena tiany mihitsy ilay hoe manimbotra andro satria mbola miala neny izy fa tsy tonga dia mandringana. Dia ny faharoa ilay hoe Andriamanitra rehefa mamindra fo antsika dia vahany ho lasa ho tonga olona afaka aloha isika. Dia farany hoe ny famelan-keloka dia mitondra amin'ny fahafana ary ny fahafana mitondra antsika amin'ny mitady an'Andriamanitra. Dia izay tena nakasika pastera dia mankasitraka tainy Jesosy. Alleluia, mankasitraka indrindra anao navavy Aingoline Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitianao dia mitomboitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Izay ny mpizara fahatsapana tapitra ny fizarana fahatsapana misaotra anareo rehetra fa tena mamy be ny fizarana fahatsapana izay nataonareo. Dia ary totsika ty raha mahafinaritra be ity mifandray tsara amin'ny toriteny androany mety finaritra daholo miaina amin'ny famondram-pon'Andriamanitra isika isan'andro isan'andro. Amen. Ni fiainako
Simifasoavanao tubukalao Gainami nifamenjampunao Isananjotubu nishainaku Gainami nifamenjampunao Simifasoavanao tubukalao Avausilawai Isamahaina Nidefilai famijanpunau Avausilawai Isamahaina Nidefilai famijanpunau Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malala fa dia tena hoe miaina tokoa an'izany famindram-ponao zany. Isan'andro dia avoazina ho anay zany. Isan'andro dia iainanay zany. Ary zany no mahatoy izao anay. Ny famindram-ponao Jehovah ny loharanon'ny fiainanay. Ny famindram-ponao ny loharanon'ny mpifalianay. Dia isaoranay ny anaranao masina. Isaoranay anao zany. Fa ianao rery mahay an'izany. Ny famindram-ponao Jehovah Andriamanitra nahafahanay nandroso amin'ny ara-panahy nitady anao. Raha tsy namindra fo taminao zay, raha tsy namindra anao fo zay, dia mbola nijanona ho jilambotsy sy jilambavy sy tena hoe olona tena tsy azo natao ninonina izay. Ny famindram-ponao rery ihany no nahatonga anay nandroso tahaka izao. Tsy ho adinonay mandrakizay zany Jehovah, ary isaoranay anao hatrany hatrany.
dia raha niatra nisaotra sy nivonahitra ho anao dia ta io zany tody anahy mba tsy hovery anjavona fa tena hoe ho aty anatiny tsirairay avy tena hoe amoa avy zato eny ary hiboiboky oloha rano tsy mety ritra ho fiainana mandrakizay ty anatiny ny tena laza nisaotra sy nivonahitra anao natotosany fandarana fa ianao tsy natapaka ny fandarana ny tanana mahery no ny tanana connexion anay voninahitra reo anao misy saotra Jesosy malalo halleluia amen tampandrosihana vavitsika Suzel Andrina Suzel hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao na vavy Suzel anao ny fitenenana Alleluia. Misaotra anao izay Andriamanitra ny tsara indrindra mankasitraka Jesosy mankasitraka ny amin'izany teny mamy nomena ho anay izany indray Jesosy malala misaotra satria mbola mifandramponao mbola natoza anay tsirairay avy reto natonga anay teto Jesosy malala mbola afaka nieno an'izany teninao izany ary mbola afaka nandray an'izany fandramponao izany Jesosy malala mankasitraka Jesosy satria tena Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra tena minitsy mijery ny fahotanay ianao Jesosy malala tena minikimby ianao amin'ny fahotanay Jesosy malala satria ny zavatra tsara izay nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy mba tianao tadidinay Jesosy tsy mahita Andriamanitra tsara sy mahafinaritra tahaka anao izay tsy Andriamanitra raha mbola Andriamanitra mankasitraka Jesosy aoka n'izany teny izany teny tahaka ny anatin'ny fonay tsirairay avy izay miaino izany teny izany Jesosy tena hoe amoa eo amin'ny fiainanay izany teny izany tena iainao anatin'izany famindrampo izay tsirairay avy Jesosy tsy hisy diso anjara izay miaino an'izany teny izany Jesosy malatroany izany angatany eto anatrehanao Jesosy tonga indray ny fotoana hitondrany ambavaka ny firenenay Jesosy malala Jesosy miafina aminao Madagasikara anay Jesosy malala fa mbola ho anatin'ny fanitrana lalina dia lalina tokoa Jesosy malala tena mangataka anao izay mba tena hoe tanteraha ao amin'ny malagasy tsirairay avy koa izany teninao izany Jesosy tena hoe arotsy ao anatin'ny Madagasikara anao izany fanindramponao izany Jesosy malala ahafahan'ny malagasy mba miaina ao anatin'izany hoe fahasambarana izany sy fahatahorana anao izany Jesosy tena angatanay mihitsy Jesosy tena hoe mokanao mba anisy fifazam-panahy ao anatin'ny Madagasikara anay Jesosy raha jerena tokoa Jesosy ny aty ivelany dia tena anisan'ny tena hoe firenena tena maro mpivavaka Jesosy maro kristiana ao anatin'ny Madagasikara anay nefa tsy arakaraka an'izany Jesosy ny fanitrana lalina izay mianjady anatin'ny firenena io satria mbola betsaka Jesosy ny tena hoe manompo anao amin'ny molotra sy amin'ny vava fotsiny Jesosy fa tsy manao sitraponao mbola manjaka ny fanompo-tsampy ao anatin'ny Madagasikara anay io dia angatanay izany teninao izany mba hirotsaka amin'ny Madagasikara anay mba miniko ianao Jesosy tsy hijery an'izany fahotana izany aokanay Jesosy malala ny fanindramponao no arafitra anao malagasy tsirairay avy misaotra Jesosy raha mbola afaka nanandratra isany vavaka izany amin'ny firenena izany dia izay Jesosy androany dia atory izay Jesosy malala dia anao mba sy tantana anay tsirairay avy ho andreo izay efa mifoko Jesosy dia anao nitantana ny tontolo andronay tsirairay ny tontolo andron'izy ireo mametraka izany vavaka izany ampelantananao izay voninahitra ny anaranao lehibe any misaotra ray masina alleluia amen halleluia mankasitraka indrindranao zoko Suzel atao anatin'izay vavaka mampezana entinao izay namarana fotoana Jesosy maro fitianao tobositra sy fahasoavana hatrany mairisa foana amin'ny asan'ny tompo misaotra betsaka nanavavy Makrina nanavavy Ginarda sy nareo rehetrarehetra izay zara fahatsapana sy nanao commentaire ary indrindra nareo izay tonga teto koa dia saorina nareo rehetrarehetra ny fandraisana anjara rehetra androany dia Jesosy maro fitianareo dia tobositra sy fahasoavana hatrany dia mairisa foana amin'ny asan'ny tompo tapitra ny fandarantsika raha mbola sy tonga amin'irao rano Jesosy ka tahiny tompo venena soamantsara tsika dia mandretondretsika raha pitso amin'ny ora mahazatra tahaka izao dia manapatoka izany nao afaka mihaino ny akiradio point radio 1 2 3 4 5.com fa anao mihaino ny japeo akiradio point radio 1 2 3 4 5.com misy torotetsaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina tsy mety ahiny tompo taolia amen